Ry havana malala, falindregny tenako tafaraka aminao eto amin'izao programa izao. Inoko fa Andriamanitra no nandamina ny zavatra rehetra, ka dia eto zany tsika zao tafaraka eto, na dia tsy tena mifankahita azy ianao mahita fa izaho tsy mahita, ianao mandre fa izaho tsy mandre, kanefa tafaraka eto isika noho ny fandaminan'Andriamanitra mba hiresaka any amin'ilay loha hevitra hoe mivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Mialohan'ny iresantsika, hanohizantsika an'izay fandinihana ny loha hevitra izay dia andao hiara hivavaka aloha isika, hangataka taridalana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, fantatray fa ianao ilay mandamina ny toe-javatra rehetra hatramin'ny antsipiriany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona no nandamina indray ahafahanay manana n'izao programa izao. Irinay Andriamanitra, raha mba ho voatay avokoa ny minitra sy ny segondra ato anatin'izao programa izao, ho voatay ho anay dia hitondra fitahiana ho anay, ho anazy miteny sy ho an'ny mpiaino rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao. Angatahako ianao mba hamela ny elokay, angatahako ianao mba hamindra fo aminay, angatahako ianao Andriamanitra mba hikasika ny fonay amin'ny alalan'ny teninao ilay velona sy mahery sy ny fiasan'ny fanahinao masina. Tononona amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Ravana malala, zao ny vakitsika ao amin'ny Daniela 7 ka ny 7:7. Daniela 7 dia ny 7:7. Tompo mandrenesa, Tompo mamelay eloka, Tompo miaino ka miasa, aza ela ianao ry Andriamanitra noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Fivavaka ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Miresaka ny amin'ny hoe mivavaka ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra isika. Ary ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity eto dia tena nanao an'izany fanandramana mitady amin'ny fony rehetra, mikatsaka amin'ny fony rehetra an'Andriamanitra mba hiasa amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Inona moa ilay zavatra niseho eto amin'ity tantara ity? Babo tany Babilôna ny fiangonana, vahoakan'Andriamanitra. Babo tany amin'ilay firenena mpanompo sampy, jentilisa. Fa natany aza nefa dia nisy mandrakariva zanak'Andriamanitra, nijoro mahatoky amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary anisan'izany Daniela. Maro ireo tsy nijoro intsony tao amin'ny fiangonana, tsy nijoro intsony. Ary na dia efa voalaza ny faminaniana mialoha aza, ary fantatry Daniela tsara zany hoe 70 taona no fotoana ababo azy any Babilôna, dia nahita fahitana indray tamin'ny alalan'ny fanazavan'ny anjely i Daniela hoe 340 taona zay vao hodiovina ny fitoerana masina. Nanaikitra mafy, nandevilevy ny fony Daniela zany teny zany. Andriamanitra, 340 taona ve izahay no babo aty zay vao hiverina indray any Jerosalema tanànanao mba hahafahana manadio ny fitoerana masina. Zay no fandraisan'ny Daniela azy tamin'ny voalohany. Ary vokatra izay foniny tena nala elo mafy, tena namparary mafy ny fony zany, dia zao ny voalaza hoe nitady izay hivavahana hanetretena amin'ny fifadikanana sy amin'ny fofonana teo amin'Andriamanitra i Daniela. Dia nivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izy. Efa nivakitsika maly hatramin'ny 9:20 nivavaka izay nataon'i Daniela. Tsara ny manamarika fa
I Daniela tsy hoe nijoro mahatoky tamin'ny fifidianana amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy fotsiny izy, fa Daniela dia tena lehilahy voatahin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana mihitsy izy, na dia tany ampahababoana azy, babo izy, fa izy tsy nanao hoe naharian'Andriamanitra aty, naharian'Andriamanitra tsika ity, nahafoin'Andriamanitra. Ko inona tsony moa zany ny vavahana? Andriamanitra azy efa niala tamintsika. Tsy nanao an'izany Daniela. Fantatra Daniela tsara fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra mitazona ny teniny, fa noho ny toe-javatra nisy zay tsy avy amin'Andriamanitra nahatonga an'izany. Ka dia zao voatany amin'ny fiandohan'ny fahababony mihitsy Daniela toko voalohany, dia zao novakitsika eo amin'ny andininy fahavalo. Daniela toko voalohany andininy fahavalo. Ary Daniela niny tao am-pony tsy handoto ny tenany. Tena fanapahan-kevitra entitra ny Daniela, fa izy dia hijoro mahatoky amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Masina Andriamanitra nanao hoe aoka ho masina ianareo satria masina, dia te hitahiry an'izany fahamasinana zay tian'Andriamanitra hiainan'izany Daniela. Dia niny tao am-pony. Inona moa ny hevitra zany hoe niny tao am-pony? Raha tao amin'ny teny mahazatra antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, fanapahan-kevitra entitra ny Daniela hoe na ino kidono, na ino kiatra, dia izy mijoro mahitsy, zanak'Andriamanitra, voafidin'Andriamanitra, masina, sahala amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Eto dia tiako ny anamarika kely eo amin'ny toy ny fanambarana io. Ary Daniela niny tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka, na tamin'ny divay izay fisotrony. Ravina malala, ny zavatra ho antsika mandoto izy io raha tsy mitandrina isika. Ny zavatra sotrointsika mandoto izy io raha tsy mitandrina isika. Indray moa zany dia ohatran'ny hoe tsy mahavoavonjy tsy mihinana an'izao sy tsy mihinana an'izao, fa izy hoano zany, azo hoanina daholo zany. Tiako ny tarika ny sainao ao amin'ny Petera voalohany toko 7. Petera voalohany toko 7. Ravina malala, hitahantsika rehetra Andriamanitra mba hanana fotsotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Petera voalohany toko voalohany azafady. Toko voalohany dia izao ny voalaza eo amin'ny andininy 5:20 sy 9:20. Petera voalohany toko voalohany andininy 5:20 sy 9:20. Fa araky ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Aiza moa io andininy sotomin'ny Petera le hoe ho masina ianareo satria masina aho io? Satria toko sy andininy eo amin'ny testamenta taloha izy io no tany sain'ny apôstôly Petera eto. Ry havana malala, Levitikosy toko 1:12 io. Levitikosy toko 1:12. Levitikosy toko 1:12 milaza hoe ireto no fihinana, dia ireto no tsy fihinana. Dia maro ny olona no miteny hoe zany efa testamenta taloha zany efa ho an'ny zanak'Israely zany, tsy natao atsika zany. Ry havana malala, angatahako ianao mba handinika tsara. Ny sakafo ho antsika, ny zavatra izay sotrointsika, dia mandoto manimba ny fahamasinantsika. Rehefa nilaza ny zavatra tokony hohanina sy tsy tokony hohanina Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy tany amin'ny Levitikosy toko 1:12, dia izy hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Ny apôstôly Petera dia mbola nanamafy fa mbola hatraty amin'ny testamenta vaovao, amin'ny taranak'olombelona rehetra. Io zany tsy ilay lalàna
tamin'ilay hoe fombafomba-pivavahana fanaterana fanatitra zay efa foana tsisy intsony rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Tsy fomba-pivavahana amin'ny fanaovana fanatitra io. Levitikosy 2:1 io. De toizantsika lay fanadihadiana Daniel io Daniel tsara ihany koa ny alalantsika. Daniel no na fitaovana nampiasain'Andriamanitra azy satria natoko tamin'ny fidianan'Andriamanitra azy izy dia nampiasain'Andriamanitra mba hoentina hanova fo ny lehilahy anankiray zay izy no numéro 1 lehilahy manana ny fahefana ambony indrindra teo amin'ny tantarany zanak'olombelona tamin'izany fotoana zany. Satria azadino fa civilisation babyloniana no ambony indrindra manerana n'izao tontolo zao tamin'izany. Ny mpanjakan'ny Babilôna, lehilahy ilay ambony indrindra, tompon'ny fahefana ambony indrindra tao amin'io firenena matanjaka indrindra naneran-tany io, dia niova fo vokatry ny fijoroana sy ny nampiasan'Andriamanitra ny Daniel. Daniel toko 2 vakitsika ny 9:20 sy ny 7:20 dia zao ny voalaza. Dia nenkoka Nebokadnezara mpanjaka ka nivavaka tamin'ny Daniel ary nampanatitra fanatitra sy anitra akasitrahana ho azy. Mpanjaka namaly ny Daniel ka nanao hoe marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra, tompon'ny mpanjaka ary mpampiseho ny zava-miafina, ka dia nahay nampiseho izany zava-miafina izany ianao. Fanekempinoana tao amin'ny lehilahy anankiray, lehilahy Jetilisa mpanompo sampy, nanana ny maha izy azy ambony indrindra tamin'ny olombelona naneran-tany, dia nanaiky ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Satria ny zanak'Andriamanitra, ny olom-boafidin'Andriamanitra anankiray nijoro ka nataon'Andriamanitra fitaovana mba hiasa amin'ny farany. Resantsika io Daniel io raha eo amin'ny ataontsika hoe toerana ara-nofo, Daniel dia tena nanana ny maha izy azy keo izy. Satria tao anatin'ny ampira anankiroa nifanesy, ny ampira Babiloniana sy ny ampira Mediana sy Persiana. I Daniel dia olona nanana toerana ambony teo amin'ny fanjakana homme d'État. Mpanjaka Nebokadnezara tapitra ny nampanjaka azy, nandimby azy ny zanany, fa rehefa avy eo fanjakany mihitsy nyrodana, niditra fanjakana vaovao anankiray maneran-tany Mediana sy Persiana. Fa Daniel mbola olona ambony koa tao amin'ny fanjakana Mediana sy Persiana io. Tsy tao amin'ny Babiloniana rery fa tao amin'ny Mediana sy Persiana. Raha eo amin'ny fijery ara-nofo zany eo amin'ny fiainana eo araka n'izao tontolo zao dia tena naomby Daniel teo amin'ny fiainana. Zany ny atao hoe fiainam-pahombiazana. Fa manomboka hatramin'izy teo izy tanora vao eritreriny, na dia babo azy izy, tanora vao eritreriny, zatovo, ka mandra-pahantotra ny fotsiny volony, mandra-pahafatiny, dia ny tanan-jara toerana goavana be teo amin'ny firenena zay première civilisation mondiale. Fa mihoatra lavitra noho ny ara-nofo ravina malala. I Daniel io efa nivakitsika teo ilay 9:7 averintsika vakina 9:7 azafady. Daniel 7 dia 7:20, 2:20 sy 7:20, 2:20 sy 7:20. Rehefa nivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra Daniel, tonga ny anjely nidina avy any an-danitra nakeo amin'ny Daniel. Dia zao ny fanambaran'ilay anjely: ary izy nampahalalay sy niresaka tamiko ka nanao hoe, ry Daniel, avy ampahazava sainanao aho. Tamin'ny antombohan'ny fivavaka ao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga hanambara aminao aho, satria malala indrindra ianao, ka dinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana. Ry havana malala, iraka avy any an-danitra no nilaza tamin'ny Daniel. Malala indrindra eo mason'Andriamanitra izy. Tsara loatra zany.
ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy misy zavatra tsara noho izany. Ny lanitra mihitsy no misertifie manamafy malala indrindra eo mason'Andriamanitra Daniela. Ary mbola naverina indray zany eo amin'ny 7:7 7:7 vakitsika Daniela 7:7 ary nisy indray nanana endrik'olona nanendry ahy ka de nanendry ahy koa de nampahery ahy ka nanao hoe aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana ne ho anao mahereza eny mahereza. Malala indrindra, malala n'Andriamanitra, malala n'Andriamanitra indrindra, malala indrindra eo i mason'Andriamanitra. Fa maniry an'izany ve ianao? Za de maniry mafy an'izany mba ho malala n'Andriamanitra indrindra. Ary fantatro fa maniry an'izany koa ianao. Fa zao vaovao tsara tiano amarana antsika azy. Zao ny voalaza ny soratra masina Efesianina 5:1. Efesianina 5:1. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ravina malala. Nofidian'Andriamanitra ho zanany isika. Nofidian'Andriamanitra ho vahoakany isika, vahoaka manokana, vahoaka an'Andriamanitra. Ka zao no izy, aoka mba hanahaka an'Andriamanitra. Aoka mba hifampivavaka ao amin'izany, aoka mba hifampitondra mibavaka. Raha sanatria ka misy varim-bariana, raha sanatria ka misy lavo, aza lany fotoana manome tsiny azy, mitsikera azy, na sanatria aza anao tsindrio fa lavo tsia, andaotsika hifampivavaka. Andaotsika hifampivavaka mba ho mahatoky eo amin'ny mahazanaka Andriamanitra antsika. Mba hanahaka ny toetra n'Andriamanitra ny toetra antsika. Mifanampy, mifampahery. Ny zavatra farafahakeliny ny azonao atao ho an'io vahoaka manokana n'Andriamanitra io mba tsy hanalany baraka ny anaran'Andriamanitra dia mivavaka ho azy. Mivavaka ho an'ny vahoaka n'Andriamanitra. Hifampivavaka ihany koa isika mba ho malala n'Andriamanitra. Ho zanaka malala. Manahaka n'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala n'Andriamanitra. Hiara hivavaka-tsika tompoko. Andriamanitra endre zany amamin'ny teninao, faly izahay mandre an'izany. Dia manetry tena eo ambany tana maherinao izahay ankehitriny. Mamelany tsy fahombiazanay Andriamanitra. Mamelany elokay. Dia mamindra fo aminay. Tahio izahay mba ho isan'ireo tena zanakao. Mba hatoky amin'ny fifidiananao anay. Mba ho zanaka malala, manahaka ny toetranao. Ary vokatra izany dia mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao rano fotsiny ane ny fiainanay. Andriamanitra, fantatro fa ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinontsino. Ka na dia tsy hitanay azy ianao any an-danitra any, dia fantatro Andriamanitra fa ny anjelinao dia mivezivezy mampitohy ny lanitra. Ny anjelinao dia mahita, mirakitra ny soratra. Ary ianao mihitsy Andriamanitra mahafantatra ny any am-ponay. Tehirizo mahatoky aminao izahay. Tehirizo izahay mba ho tena zanakao. Fanarinay Andriamanitra, ny andro sisa rehetra izay iainanay, na firy zany na firy, na lavo zany na fohy, dia mba ho laninay amin'ny fanomezam-boninahitra ny anaranao. Mino aho fa tafakatra eo amin'ny seza fiandriananao zany vavaka izany, satria tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy ilay mpamonjy anay. Amen.